Ary mbola eo amin'izay taranja basketball izay ihany fa eny amin'ny faritra avaradrano kosa dia nitotsaina ny alahady 5 jona teo teny amin'ny kianja Nambomanambola ny famaranana taranja basket sokajy lasy vavy amin'ny distrikan'ny avaradrano iny. Taorin'ny fahavitany famaranana ho an'ny taranja baolina kitra tao Ambohimalaza ny volana May lasa teo dia nitanterahana tao amin'ny kianja Nambomanambola ny alahady 20 jona teo ny famaranana taranja basket amin'ny tournoi distrikana Avaradrano. Teo amin'ny sokajy vehivavy dia vosotra tompon-daka ny ekipan'ny commune Lasora rehefa nandesiny ekipan'ny commune Kadikely tamin'ny 9:30 no 7:30. Ny tanany larana fahatelo kosa ny ekipan'ny Sabotsinamena raha nanilika ny ekipa Ambomangakely tamin'ny 9:30 no 7:30 teo amin'ny fiadia toerana. Nanarak'izay dia navita nanarina ny fahareseny teo amin'ny sokajy vehivavy ny lehilahy eo Kadikely rehefa nandesy tamin'ny 5:70 no 7:20 ny ekipan'ny commune Sabotsinamena teo amin'ny famaranana sokajy lehilahy. Larana fahatelo kosa ny ekipa Ambomanambola. Mariana fa samy nandray anjara tamin'ity fifanan'ny ity avokoa ireo commune 19 mandrafitra ny distrikana Avaradrano. Tonga namme voninahitra ity lanonam-pamaranana ity moa ny lehiben'ny faritra Analamanga Handranto Torakotonanary sy ny lehiben'ny distrikana Avaradrano Maefa Ramiandrosoa ary ireo ben'ny tanàna ao amin'ny commune ireo. Ho an'ny lehiben'ny distrika dia tanjona ny apresinareo tanorana Avaradrano amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Ny lalao baolina kitra farany teo ihany dia izay moa vao misy fifaninanana ohatr'izao teto amin'ny distrikana Antananarivo Avaratrano. Fa finalina basket zao ny ataontsika androany efa vita teo moa ny vehivavy atao indray teny ny basket lehilahy. Tanjona amin'ilay izy mazava ho azy ny ataoko hoe fifandraisana fampitombona ny fifankatiavana ho an'ny tanora kiran'izany basketball izany eto amin'ny distrikana Antananarivo Avaratrano. Mazava ho azy fa commune maro tao anatin'ny distrikta no mandray anjara amin'izany. Midika izany fa vonona tokoa ireo ekipa ao anaty commune tsirairay aby ireo hiara entana tsy mampitombo fifankatiavana izany mampitombo fifandraisana ary indrindra ihany koa ho fampahafantarana an'ireo commune satria iza moa ny nalala hoe isy terrain ohatr'izao ohatra aty Ambohimanabola dia izay mihitsy ny tanjona ao anatin'ilay izy. Raha no avy dia eritreretina mihitsy hoe ho tanterahana isan-taona ity fifaninanana ity satria azo lazaina tsy ampihavambana hoe fahombiazana tanteraka ilay izy satria araka ny voalazako teo commune maro tao anatin'ny distrikta raha tsy lazaina hoe telo ambin'ny folo nandray anjara tamin'izao baolina basket. Tetsekilan'izay dia nanamafy ny ben'ny tanàna Sabotsinamena avitra Andriamosa fa tafiditra ao anatin'ny politika fampandrosoana ny commune ny fanohanana ny tanora amin'ny alalan'ny fanatanjahantena tahaka izao. Sabotsinamena moa zany dia anatin'ny politika ampitantanan'ny commune ny tontolo fanatanjahantena ary izay ny anisany mahatonga anay hoe ao anatin'ilay fikarakarana dia Sabotsinamena moa teo amin'ny vehivavy zany larana fahatelo. Lehilahy zany amin'izao dia manao famaranana moa ka mbola tsy hita mivoaka rehefa débuté rehefa vao fa mamelanja ny tontolo sport izay amin'ny fiadidinan'ny commune. Nafanatanteraka moa ifamaranana natao teny Ambomanambola io satria ny fanandrify tamin'ny fetin'ny fahaleovan-tena.